Voaporofo izao fa vaky ny ady mangatsiaka eo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena vaovao izay notohana nandritra ny 50 taona teo. Hita sy tsapa izany nandritra ny fanazavana sy ny valim-panontaniana noentin'ny Andry Rajoelina izay tsy nilaza afa-tsy ny fiadian-toerana anendry Prime Ministra. Mitentana 7 miliary ariary ny teto-bidy nanaovana ny hôpitaly manara-penitra etsy Ampitain izay miavaka amin'ny fananana fitaovana manokana ahafahana mitily ny aretina moa-miadana. Isokatra afaka herinandro vitsivitsy ity hôpitaly ity izay andavam-bola ho an'ny be sy ny maro. Saika lava avokoa izay gazety alain'ny mpivarotra ka miresaka tranga somary misira. Ny 700,000 mpamaky gazety no liana amin'izy ireny. Efa mivoana amin'ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety anefa izy ireny raha ny fanadihadiana natao. Fiara migrisagrisaka maka parking zava-bita tsara indrindra eran-tany ny toto-sain'ny teratany Britanika iray. Voarakitra ao anatin'ny boky Guinness des Records 724 ny fahaizana mipiditra fiara amin'ny elanelan'ny tery eo anelanelan'ny fiara roa manao aloha sy aoriana. Ny antsiprian'izay avy hatrany. Zanakindry sady matory tsara ery izany. Rehefa manao couche patapon izy dia tena mahita tory be mihitsy. Tsy mba soloina couche matetika izany ny zanako satria ny couche patapon dia mitroka tsara ny amandona. Ilay sofiny kely amin'ny sisiny roa iny manakana ny amandona tsy hivoaka sady hitandry. Tsotra, mora peta sady afaka akisakisaka ilay hidiny. Ary indrindrandrindra mateza tsara ny couche patapon. Soirée romantique ny 14 volana febroary ao amin'ny ANC Hotel Ivato amin'ny 8 sasany alina. Ateterina ny arahaba tompo-kilasy tompovavy amin'ity hariva ity tonga ao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM ianao amin'izao fotoana izao asenam-panajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toeram-pirenena avy hatrany hoentsika hanomboana ny fotoana amin'ity hariva ity. Filoham-pirenena efatra retreto no fantatra fa tena ho avy eto an-toerana hanatrika ny fifamindram-pahefana amin'ny Andry Rajoelina izay nitondra ny tetezamita nandritra ny 5 taona sy ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidiana ny tetezamita. Ireto tanisaina manaraka ireto izay filoham-pianjakana sy ny filohan'ny Repoblika izay ho avy eto Madagasikara izay. Anisan'izany ny avy amin'ny Repoblikan'ny Seychelles dia ny filohany James Michel, ny filohan'ny Repoblika Namibiana sady filohan'ny Troikan'ny Sadek Ifimpekoné Pouamba, ny filoham-pirenena Mauritiana Kailash Pourag, ny filoham-pirenena avy atsy Comore Ikililo Douaniné. Hatreto izany dia mbola ireo filoham-pirenena avy aty amin'ny faritra Afrika no tena fantatra fa ho avy eto Madagasikara. Tsy mbola nisy kosa ny faramafisana avy amin'ireo solitena ny firenena matanjaka amin'ny mety ho fahatongavany na ny fandefasany solitena anatrika ity alanona na manetriketrika ity. Afa makasika izay vaovao politika izay hatrany dia tsy petrapotsiny amin'izao ny filohan'ny tetezamita aoriana ny famindram-pahefana amin'ny zoma ho avy izao sy ny fianinana nataony ny filohan'ny Repoblika vaovao. Mazava moa izao fa mikendry toerana politika afy Andry Rajoelina ho azy dia tsy misy intsony any resaka afa azo atao fa ny mampara no manendry ny Prime Ministre na dia fa maro aza ireo mpahay lalàna no laza fa ny manana ny 120 isan-jato no tokony hanolotra izany araka ny fanazavany hatrany. Fanadihadiana mahakasika izay ary. Ilaza ny filohan'ny tetezamita Rajaivina nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety vahiny tao amin'ny RFI fa mihevitra ny hijanona tsy hiditra lalina amin'ny fanaovana politika ny tenany ary hiandry ny fifidianana ao amin'ny taona 2024. Mivasady nefa ny resaka teoriana na dia amin'ny fomba miolakaza izany. Nambara folo-mpanjakana ny tenany fa tsy olo-pahefana ka mila seza ny zava-misy anefa araka ny kabary izay nataony dia tsapa fa mila ny toeran'ny Prime Ministre ny tenany. Tsy Andry Rajoelina mihitsy ny dia azakazaka hiady seza fa ny seza no mitady any Andry Rajoelina. Be dia be zao ny olona teo Prime Ministre. Za Prime Ministre, za Prime Ministre. Be dia be manilika eo tsy mety Prime Ministre ito, tsy mety Prime Ministre ito, tsy tokony nanao Prime Ministre ito. Fa zanga miteny, mbola tsy miteny
mbola tsy namaly a mbola tsy niteny a donc ny tiako lazaina dia zao ny seza no mitady any Andry Rajoelina fa tsy Andry Rajoelina no mitady seza tsy ny olana mpanarenana io dia mazava ary tiako mbola hazavana eto androany fa izay vondrona politika manana député maro indrindra no manolotra ny anarana prime ministre io vondrona politika io zany no anapaka sy andidy fa tsy anakafa akory mieritreritra zavatra hafa izay mieritreritra zavatra hafa loatra an'izay a dia diso tanteraka raha toa ka efa akaiky ny fotoana hanatanterana ny famindra-pahefana eo amin'ny filoham-pirenena era John Armampianina sy Andry Rajoelina dia efa tsapa sahady fa malaina ny hiala eo amin'ny toerana ity farany raha ho an'ny mpahalalana sy Mondradrabenarivo dia tsy azo ny mamparatao ny manendry prime ministre amin'ny isan'ny solombavambahoaka azo ny hatreto araka ny fanazavana tsy mitombona izany hoy ity mpanahy lalàna ity ny atoko izay manana 51% na ny vondrona izay manana 51% na mahery no manendry ny prime ministre ka misy tady anao fetsifetsy amin'izao fotoana izao dia hiteny hoe izay manana maro anisandrindra zany a izay manana 10 na 9 dia afaka manendry ny prime ministre tena tsy mety mihitsy zany amin'ny système parlementaire satria nahoana satria ny prime ministre sy ny gouvernement eto Madagasikara no mbola manao ny volavolan-dalàna dia rehefa ho présentena any amin'ny parlement le izy dia ilainy le raiky amin'ny fitopolo isanjato ifidy an'iny lalàna an'iny raha zany dia tsisy mandeha ny eto an-tany zany tsy mandeha ny tsy tafavoaka ny lalàna tsy tafavoaka ny décret sy ohatran'izany efa napozina ny filalaovana ny lalàna anatrarana ny tanjona politika efa fanao ny mpitondra politika ny fandimiteto izany mazava kosa raha ny fihetsiky ny filoha tetezamita ankehitriny fa tsy ampy azy izay 5 taona latsaka ny itondrana izay raha fahefana no resahana ary mbola hiady mafy hiazona ny toerana ao anatin'ny fitondrana vaovao izy adevitra misokatra ihany koa ny fihetsiky ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha toka ny olona voatonontonona nanonga-panjakana hanotendrena ho lehibe ny gouvernemanta izay lehibe hitantana ny fitantanan-daharam-panjakana sarotra ny raharaha izay miandry ny filoha vaovao afavoaporofo kosa izao vavaky ny ady mangatsika eo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena vaovao izay notoana nandritra ny fifidianana teo hita sy tsapa izany nandritra ny fanazavana sy ny valim-panontaniana noentiny Andry Rajoelina izay tsy nilaza afa-tsy ny fiadiany toerana hanendry ny prime ministre fanadihadiana mahakasika izay ihany tsy tonga nanatrika ny fanokanana ny hopitaly manara-penitra androany tetsin-dotam-penaka ny filoham-pirenena vaovao era John Armampianina raha toa ka tazana hatrany ny tena nandritra ny fanokanana ny hopitaly manara-penitra tany amin'ny faritra fony izy mbola minisitry ny vola mangatsika ve ny fifandraisan'ny filohan'ny tetezamita sy ny filohan'ny repoblika sa fomba fiady ihany izany milaza fa manana paika hafa ny filohan'ny Rajoelina raha toa ka tsy ilainy ny filoha vaovao inona moa no didavin'le filoha eo ankehitriny satria tsy maintsy misy fampiresahana leo ilainy ve Andry Rajoelina rehefa ilainy Andry Rajoelina dia tonga Andry Rajoelina fa rehefa tsy ilainy Andry Rajoelina manana lalan-kafa koa Andry Rajoelina tsy tia fahefana saingy manana lalan-kafa ale amin'ny resaka politika lalan-kafa ho any amin'ny fifidianana be ny tanàna ve sa lalan-kafa ho any amin'ny masovoany ivelana samy kendry ny ho lasa filohany anteny-meran-doholona samy mandritra sy misintona ireo solombavambahoaka ho any aminy amin'izao fotoana ny avy amin'ny mampara sy ny HVM na ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara marika ny tsy hipetrahany fampitokisana izany indrindra amin'ny fanendrena ny prime ministre mazava ny an'ny filohan'ny tetezamita fa ho azy dia ilaina ihany koa ny fitantanana ny anteny meram-pirenena tsy jimba zaza le fitambarana zany efa matanjaka anie le mampara fa ny ilaina ny député hafa miditra ao anatin'ny mampara dia tsotra ny mba hoe mba hisin'ny stabilité an'le gouvernementa mba hahafana manao ny tetikasa rehetra tokony ho totosaina ampandrosoana an'ity Madagasikara ity coalition zany ny ilaina hoe rehefa misy lalàna hovidiny rehefa hifidin'ny lehibe an'ny assemblée allo tsorony zay rehefa hifidin'ny lehibe an'ny assemblée dia mba mandeha ho azy zany satria any amin'ny prime ministre iny tsisy resaka fa ny coalition any amin'ny lehibe an'ny assemblée any no zavatra hafa any mety raha tsy matanjaka ianao na manana ny atsisa manila dia mety tsy ho azonao ny lehibe an'ny antenimera-pirenena tsy misy Andry Rajoelina tsy misy ny fanerena tsy misy zany fanomezam-boly zany lainga zany zavatra zany za dia mijoro milaza aminareo fa ny firesahana dia misy ny fifanantonana dia misy
Amin'izy ma izao no fantatra ny hevitry ny filoham-pirenena vaovao momba izany mandritra ny famindram-pahefana ilan'ionan'io izay anasana ny filohan-tetezamita ny rehetra raha ny teny masom-bahoaka nataony androany. Zay amakake be folo manomboka fa tsika zany amin'ny folo dia afaka tonga zay dia mazava ho azy koa moa zany ny tsoitan'izay dia efa afaka tonga daholo tsika rehetrarehetra. Efa tsintsady fa mahavay ny ady seza ho an'ny praiminisitra sy ny filohan'ny teny meram-pirenena Atsoatsy aorinina ny fiainanan'ny filoham-pirenena vaovao. Afa makasika ny vaovao ny toe-karena kosa indray dia nahitana fiakarany hatramin'ny 9.7 ny vidin'entana teny an-tsena ny taona 2024 raha mitamin'ny taona 2024. Teo anelalelan'ny volana novambra sy desambra 2024 ny tany fianarantsoa no nahitana fiakarana ambony indrindra izay nahatratra 2.7 raha manodidina ny 8.9 ka hatramin'ny 8.9 ny tany amin'ireo tany alehibe hafa raha isan-jato kosa ho an'Antananarivo. Ireo vokatra ilaina amin'ny andavanandro indrindra ireo vokatra eto an-toerana no tena isan'ny mampiakatra ny vidin'entana. Ny Andro Randrinarsoa. Niakatra 5.7 ny vidim-piainana ny taona 2024 raha ny salanisa avy amin'ny Instat. Ny fitotonga ny fahefa amin'ny vidin'ny mponina no tena isan'ny nahatonga izany raha ny fanazavan'ny Instat hatrany. Isan'ny mamaritra io fiakarana io, ny abetsaka ireo vokatra sy ny fiakaran'ny vidiny eny an-tsena. Ireo vokatra avy eto an-toerana no tena nandray anjara betsaka indrindra hatramin'ny 5.70 faingo iray isan-jato tamin'io fiakarana io. Noho ny vidiny, aleon'ny sarababem-bahoaka mividy ireo entana avy any ivelany. Misy amin'ireo vokatra vita eto an-toerana nefa no tsy mena mitaha amin'ny any ivelany. Ny importation aloha mandeha kokoa. Zinona moa ny antony rehefa miditra eto izy dia vidin'ny olona fa za tsy dia mahafantatra iny ny antony. Mora aloha ny avy any ivelany. Sady tsara, izany ary izy avy any ivelany. Ty glikôzy ty zao ty zao mora ny vidiny ty 300 nefa ny vidisany ty 30. Izy zao importation. Nefa ny antsika zao local eto samy amidy 10 any fa lafo. Nandray anjara hatramin'ny 2.70 faingo valo isan-jato tamin'ny fiakaran'ny vidim-piainana kosa ireo vokatra fihinana sy fisotro ary ireo zava-mahadomelina. Raha 7.70 faingo 4 isan-jato izany ho an'ireo vokatra ilaina amin'ny andavanandro. Ety amin'ny tsenam-pamongady tsy voamarika loatra izay fiakaran'izay. Ny ovaova ny vidin'entana nandritry ny taona. Ny entana betsaka miakatra dia misy koa midina aloha ny fahalalako anazy tato ato. Ny menaka zao teo tsisy dia zao izy manidina azo azy kely. Dia ny siramamy koa niakatrakatra kely. Ny vary nidina. Dia izay ny resaka PPN zany indray miakatra indray midina. Mameno ny tsena ny vokatra avy any ivelany mandray anjara hatramin'ny 10.4 isan-jato amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Misy amin'ireo mpivarotra nefa no tsy mivarotra azy ireny mihitsy noho ny tsy fahafantarana ny fiaviany sy noho ny safidin'ny mpanjifa misafidy ny vita malagasy ihany koa. Ny vokatra eto an-toerana aloha zany amin'izao tena hoe tsy mihoatra amin'ny vokatra avy any ivelany, tena simba mihitsy ny famokaran'ny malagasy satria vokatra avy any ivelany zany sady mitobaka be, mora no tsy haiko hoe manara-maso marina hoe fanjakana amin'ireny sakafo miditra eto amintsika ireny. Zay aloha zany aloha dia miahiahy amin'le sakafo avy any ivelany, tsisy fanaraha-maso. Izay zany mifatipatina ihany ny zavatra raisinay. Tsy dia manao biscuit avy any ivelany zao zay. Ny zao biscuit avy eto an-toerana daholo reny zany mba azo antoka kokoa zany. Tsy ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ihany, nahitana fiakarana ihany koa ireo sehatra hafa mifandraika amin'ny andavanandron'ny mponina. Voamarika manokana ny fiakaram-bidy teo amin'ireo asa atao miantraika mivantana amin'ny vahoaka, indrindra teo amin'ny fampianarana izay tafakatra 3.10 faingo 4 isan-jato tamin'ny taona 2024 mitaha tamin'ny taona 2024. Raha ny tombana avy eo amin'ny Instat hatrany dia mety hiakatra raha isan-jato ny vidin'entana amin'ity volana janoary ity, 4.9 isan-jato amin'ny volana ambony ary 4.7 isan-jato amin'ny volana martsa 2024. Fahafitokanana zava-bita farany ataon'ny filohan'ny Rajoelina 3 andro mialohan'ny ny haifarana ny tetezamita ny tamin'ity androany ity mitentana 7 miliara ariary no teti-bidina nanaovana ny hôpitaly Mararapendre tsy andotam-penaka izay miavaka amin'ny fananany fitaovana manokana ahafahana mitily ireo aretiny homamiadana.
isokatra afaka andro vitsivitsy moa ity hopitaly ity. Iaingo Rakotoarsoa. Andotam-penaka no hopitaly manara-penitra fahenina notokana amin'ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ireo 10 any amin'ny faritany hafa. 570 ireo mpitsabo hiara isalany fandraisana ny tanana marary amin'ny hopitaly Andotam-penaka. Isan'ny vaovao amin'ity hopitaly ity ary mampiavaka azy amin'ny hafa ny fananany ivitoerana manokana itiliana ny homamiadana. Voalohany eto Madagasikara no ampiasana fitaovana gamme caméra ho amin'ny service médecine nucléaire ary ahitana centre de cancériologie itiliana amin'ny fiparitahan'ny homamiadana. Fasinganana manokana ny aretin'ny homamiadana dia jerena ny aretin'ny homamiadana makaiza ny fiparitahany sy ny fianako homamiadana amin'ny vatan'ny olona hatrany an-tampondokatra ny am-paladia. Rehefa hita izay dia mamoramora ihany koa sy mahatsara ny fitsaboana ny homamiadana. 20 ny fandriana afaka andraisana marary ato amin'ny hopitaly vaovao ity. Mbola fitiliana ny homamiadana ihany aloha hatreto ny tafapetraka amin'ny hopitaly hodin'ny ministera sy ny fanjakana ny ametrahana ny radioterapia ho amin'ny fitsaboana. Nateriny filohan'ny tetezamita teto fa faniriana ihany azy mba hahatongava ny fitsaboana ao amin'ny tony hopitaly itony mba tsy andoavam-bola. Tsy mitombina kosa izany araka ny fomba fijerin'ny mpitantana ny hopitaly ho fampidinana ny raharaha ao anatiny. Andoavam-bola araka izany ny fitsaboana. Fitelinina sy fijerevana ny fiparitahan'ny aretin'ny homamiadana. Izay zany spécialité an'io appareil io amin'ny hopitaly eto Madagasikara, hopitaly manara-penitra rery no manana azy eto Antananarivo. Mety ho zakany fa efa mividin'ny marary ve ny mahakasika ny fitsaboana manokana izay mampiavaka ny hopitaly? Azo lazaina hoe zaka matoa marary mandeha boaka any ivelany mitady amin'ny fitaovana io zakany zany le izy. Mandeha vola moa consultation sy ny etc. Ohatran'ny hopitaly rehetra ny tenen'ny madame ministre teo tonga dia mikatona angambany ny hopitaly raha ka hoe tsy misy ny sarany aradrarany izay alohan'ny marary fandraisana anjara nomen'ny marary zany. Etsakilan'izay ihany koa anefa ny olona sahirana sy marefo no napetraka ny fitondrana ho laram-pahamehana ka nananganana ny hopitaly manara-penitra. Ho takatry ny olon-drehetra ve ny sara-pitsaboana? Mbola tsy fantatra hoe raha oviana ny teny asa ity hopitaly ity. Antenena ihany koa indrindra ho an'ireo mponina ambanivohitra ny anatsarana an'ireo CSP2 any ambanivolo any. Na dia maro aza ny CSP2 dia tsy ampy dokotera ary tsy mihodina araka ny tokony ho izy ny akamaroan'izy ireo ankehitriny. Tsy ny marary rehetra raha teo no afaka hiazakazaka monjy ireny vohim-paritany nefa ny ambanivohitra ny tena misy ny famokarana. Eo amin'izay lafiny fahasalamana izay saingy mahakasika kosa ny trangana-retina pesta dia nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa tsy misy ny nafenina mahakasika ny raharaha aretina pesta izay nahazo ny mponina manerina ny faritry Madagasikara. Raha ny tarehimarika navoaka ny avy eo anivon'ny ministera ny tapaka ny volana janoary ity dia 770 ny trangana pesta nisy tamin'ity taona ity sy ny tamin'ny taona 13 dia mifitopolo kosa no maty tamin'ny volana septambra 13 faritra nahitana ny tranga ny tao Mandritsara, Soaneranivongo, Ikongo, Tsirory-Mandidy, Ikalamavony, Andilamena, Moramanga ary Manjakandrina. Isan'ny taona dia 100 hatramin'ny 500 ireo olona maty ny pesta eto amintsika. Tamin'ny taona 2012 dia mahatratratra any amin'ny 920 no tranga hita ary 80 ireo olona maty tamin'izany. Fanampy fanazavana. Misy miteny fa manafiny izay. Tsy manafiny izany zay fa eritreretinareo fa hatramina tany Madagasikara misy foana ny pesta isa taona fa izahay ara no miezaka mihitsy ny tsy manafiny. Misy ny fiaraha-miasa amin'ny OMS, amin'ny Institut Pasteur, ny BAD, iny aloha dia ho tenenina amintsika rehetrarehetra fa ny fanafody dia ampy. Fa ny mahatonga n'ilay aretina mianaka voalohany indrindra aloha ny toetrandro andro fianahan'ny aretina zao fahavaratra zao ary eo ihany koa ny tsy fanatonan'ny olona ny tobim-pahasalamana ary hitatsika tsy miafina amintsika ny loto isan-karazany eo ihany koa ny doro tanety satria raha voadorona ny tanety dia mirongatra any an-tanàna ny voalavo. Vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina kosa no entintsika nohizana ny fampahalalam-baovao tovolahy iray ary notrateaka ny mpitandro ny filaminana alina tetsy Ampefiloha-Ambody-rano nandritra ny fisafonana fobe ny raha ny ministry ny filaminana natiny sy ireo mpiara-miasa aminy. Gony iray izay nahitana finosana rongony sy finday maro samihafa niaraka tamin'ny fitaovana hafa ihany koa notrateaka tamin'ity tovolahy ity. Nanatitranitra ny fiara-miasa matotra moa amin'ny mpitandro ny filaminana ny eo anivon'ny polisy pirenena ihany koa ny andro masipok'olona nandritra ny fisafonana natao alina. Fanadidina ary. Iroso any amin'ny fahatoniana ve Madagasikara aorian'ny fahazoana ny filoham-pirenena vaovao. Ny ena tanatin'ny tsy fandriampahalemana trana nefa ny mponina nandritra ny krizy izay fanafiana amin'ny tapediana no tena nitranga matetika.
Nambarombenombeny fa noho ny tsy fahampiny ny mpitandro ny filaminana matetika no sakana tsy ahafahana manao ny asa. Nanapa-kevitra araka izany ny mponina fahanangana ny Andriamasom-Bokon'olona mba ahafahana manampy ny mpitandro ny filaminana. Tsy ahavitana inona na inona nefa satria dia atody miady am-bato ihany akany fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana no tena angatahan'izy ireo. Le projet ny fokotany mihitsy tsy misy projet ny sécurité mihitsy ary tsy hoe eto aminay ihany zany fa ny eo aminay aloha zany tena hitanay. Fale maloha raha mahita fa dia mavolaza aby fa dia zone izany aloha zao aty aminay amin'izao fa dia zay tena raha tena iarahana nasaka teraka aminareo dia be moa zavatra angatahanay ny uniforme, ny tenue zany, ny sifflet, ny imperméable rehefa avy ny orana, ny zavatra ty ilaina momba resaka fandriam-pahalemana zany. Isotry tetezan'ny Bekiraro ampefiloam-body rano faritra izay tena mafana sy malaza tsy misy fandriam-pahalemana no nipana ny fisafoana nataony ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena omaly alina. Nanambara ny fahavononany hatramin'ny polisy pirenena amin'ny fifanampiana sy ny fanaovana ny ainy tsy ho zavatra manoloana ny zava-misy ankehitriny amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay. Mba hanamafisana izany dia ho ampiasainy eto Antananarivo avokoa ireo mpitandro ny filaminana izay mivoaka atsy Antsirabe. Efa hitanareo fa nandalindalitra matetika taty ihany moa zao fa noho ny taona vaovao dia tonga ihany koa ary indrindra mirary ny resaka hoe fiaraha-miasa indrindra amin'ny ametrahantsika ny fandriam-pahalemana tena araka ny tokony ho izy. Tsy misy araka ny efa fantatsika tsy misy mihitsy fampandrosoana vanina raha tsy misy fandriam-pahalemana ka ianareo dia isaorana manokana satria mahafoy tena nareo manao aitsy ho zavatra zany ametraka zany resaka fandriam-pahalemana zany. Ianareo ny tompon'ny fandriam-pahalemana fa izay ny mpitandro fa ny mpitandro ny filaminana fotsiny, nareo ny tompon'ny filaminana ihany koa ka noho izany misy ny fiarahana miasa zany dia reto polisy reto zany zay mampiasa ny atao hoe police de proximité zany hoe manatona ny vahoaka ka tsy maintsy hisy zany fiarahana miasa amintsika. Maro ny zavatra apetrapetraka amin'izany tsy sanatria hoe fanentsehana mpangalatra fotsiny zava-ty be zay fa misy ohatran'ity faritra aminareo ty faritra tokony hoe faritra hoarovana satria efa misy foto-drafitra asa ngeza. Na izany na tsy izany dia azo lazaina sahady fa iroso amin'ny fananganana ny governemanta vaovao ny mpitondra lanim-bahoaka. Samy miazakazaka ny rehetra mba tsy ho diso anjara noho ny mbola fandrina noho ny asany sahaniny teo aloha. Fandririna ihany koa ny toizany ezaka tahaka izao mba tsy hiverena ny fanafiana amin'ny tabedina matetika intsony. Fahalavaka sy ranom-potaka izay no iainan'ireo mponina sy mpitatitra amin'ny ampahan-dalana manodidina ny 720 hektara sy ampasika iny. Amiteraka fitohanana sy fahasimban'ny fiara ihany koa ny fampitehany lalàna marobe eto an-drenivohitra. Hatreto anefa mbola tsy misy ny fepetra maharitra izay noraisiny ny tompona andraikitra mba hanamboarana ireo lalàna ireo. Zora Kotiniriny. Tsy any ambanivohitra kory isika fa eto an-drenivohitra, eto amin'ny rond-point tetezana Ampasika, efa ho iray volana izay hatramin'ny rotsahan'ny orana nihitatra ireo lavadavaka amin'ny lalana eto. Nihitatra tsy misy manamboatra ary manampitrotraka ny fitohanan'ny fiara rehefa amin'ny fotoana fandehanana miasa na fodiana. Isan'ny mahita faisana mitondra fiara karetsaka nahita ny fitombon'ny fahavoazan'ny lalana eto. Zao ianao tsy afaka mandeha hoe alina dia tena tohana ohatran'izao foana dia izao foana ny iainana zany rehefa mandalo eto. Ireo zany tokony tsy andrasina ho simba be ohatran'izao vao hoe amboarina. Zary mihitsy lala tena simba moa embouteillage mameno. Ireo fiaran'arivo ny avy any amin'ny Digy sy ireo fiaran'arivo maro avy any Atsimondrano tsy maintsy mandalo eto Ampasika isan'andro. Izany hoe raha mitombona izao ny fahasimbany eto dia hiteraka olana goavana amin'ny fifamoivoizana izany. Tsy lavitra ety eto amin'ny 67 hektara ihany lasa secondaire ity lalana ity. Miteraka olana goavana amin'ny fifamoivoizana ireto lavadavaka ireto saika isan'andro ety no misy lozam-pifamoivoizana raha ny fitantaran'ny mponina. Zao na mepitaka elo raha matobe zay maro zao dia hodonan'ny tômôbila dia eo bonarabe eo ny tsirarabe teo. Nentina tany amin'ny hôpitaly. Eo zao nisy accident eo satria miala lalana ratsy le tômôbila. Mitsy zany ty lalana ity satria lodoaka be izy dia le tômôbila niakatra ety amin'ny trottoir dia laza mizaly be mpandeha tongotra naniaina izy. Zay zao ety mivarovarotra ety dia naniaina raha tahorana mitsy le tômôbila tonga dia manintsy be makeo amin'ny trottoir eo. Raha nisosokevitra ireo mpampiasan'ireto lalana ireto dia ny hariva na ny alina no tokony hanamboarana izany mba tsy hiterahan'ny fanakorontanana amin'ny fifamoivoizana. Le izy zany tena ohatran'ny tsy mety amin'ny andro atoandro be ohatra zao hoe amin'ny heure de pointe zany ohatran'ny tsy mety le manamboatra. Fa weekend na amin'ny alina koa moa maninona. Raha aminay zany aloha le lalana eo ihany hoe tsy maintsy amboarina.
fa le ivoangano zany no tena tokony atao lahara-pahamehany e. Le fanampenany an'ilay izy koa zany tena raha malala ohatra mivonjy tavanandro fotsiny le fanampenany an'ilay izy satria aiza ve nisy lavaka tapitapenanao vato kely sy soman retapeny kely le izy dia fa ny rehefa latsaka ny orana ny tomobile vavety manitsaka dia metika le izy dia lasa ohatrany hoe neo ihany neo zany. Efa nisy ny zava-bitany commune izay hita fa vita tsara ety Ampasika dia ity ampandalina mivoaka ny Andotam-pianaka ity efa namboarina inefatra taona tao anatin'ny efa-bolana. Miatraika aty amin'ny kalitaon'ny lalana amboarina ihany koa ny tsy fahampian'ny vola amin'ny fer na ny kitapom-bola ho fikojakojana lalana noho ny tsy fahampian'ny vola arotsaka ireo mpandrarany solika. Eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina izay hatrany dia batery enina tamin'ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro etsy amoron'ny Diksado no efa nisy nangalatra tapabolana lasa taty aoriana ny nametrahana izany. Efa lasibatry ny totakely ihany koa ny fodotra-fitrasa ny araha nametraka tamin'ny sinoa ireny. Trangamoa izay ahitana taratra fa efa tena lalipaka ny fahavoazan'ny toe-tsaina amin'ny tsy fanajana ny fananana iombonana eto amintsika. Zora kotiny ireny. Fahantrana mazaka maniraka sa resaka faratsy toe-tsaina tsotra izao azo heverina fa zava-baovao ary isany mba ahitana taranja ny teknôlôjia vaovao amin'ny andavanandro mponina ireto andron-jiro tsy mila jirama ireto. Efa misy mangalatra ihany koa nefa batery mandrehitra azy ireny ka enina no efa very etsy Anosipatrana. Nanararoatra ny toerana somary mangingina mpangalatra ka pototely ny fanarakaraka no nasesin'izy ireo izay nolavahana. Tompona ndraikitra avy amin'ny orinasa nametraka ireto jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto sendra nandalo tety omaly no nahita ny lavaka be manodidina ireto andron-jiro ireto. Nangalatra zany le batery amin'ny poto bonapetaka. Misy poto anankitelo skirina la le batery mipetraka amin'le mampandeha an'le jiro. Totobana daholo zao le apipina le tany zany totorina to mafimafy le lavaka. Telo etsy ny vidin'ny batery iray miasa amin'ireto andron-jiro ireto ka roa isaky ny andron-jiro izany hoe roa etsy sy iray tapitrisa ariary ny lanja midin'ireto batery very. Itony fanazavana itony izay miantoka ny fandriampahalemana sy ny fifamoivoizan'ny olona sy ny fiara amin'ny alina. Nametraka rafitra manokana amin'ny mpiaramonina anaramaso izany ho an'ny etsy Ampasika. Nenay aloha zany hitanay hoe mba manampy anay mihitsy zany amin'ny fahazavana rehetra na amin'ny tomobile na inona. Dia nenay zany raha ohatra ka misy olona hoe misalisaly ara hoe tsy mialala eny ambodi-poto eny dia tsona ivonjeo mihitsy amin'ny alina satria sao dia hoe manimbanimba le jiro satria sao dia mangalatra an'io na mitoratoraka an'io dia etsona ivonjeo. Vao tsy ela akory no nitsanganany itony jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro itony tetỳ amin'ny sisity lalandiky ity dia izao efa misy misopatra sy mangalatra izao sahady. Ireo mponina ambany tanàna no voatondro molotra amin'ny tranga tahaka izao. Mangataka fiara-miasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra iarovana nytony fananana iombonana itony ilay orinasa nametraka izany. Fa efa mahazatra ny maso ka tsy mahataitra ny olona intsony kosa ny gazety mpiseho isan'andro na isan-kerinandro maneho ny tranga hafahafa ary heveriny maro fa mamoha fady mihitsy aza izany. Itsakilan'izay ny 9,900 mpamaky gazety noliana amin'izy ireny efa mivaona amin'ny lalana mifehy ny asa fanaovana gazety nefa izy ireny raha ny fanadihadiana natao nandrianina Rajanson. Mahaliana ankamaroan'ny mpamaky gazety ny lohateny lehibe miresaka tranga miala mahazatra. Antony iray ividianan'izy ireo ny gazety izany. Gazety mpiseho isan'andro na isan-kerinandro manodidina ny 5 eo no miresaka tranga heverin'ny maro fa mavesatra ho an'ny mpitazana sasany na sary io na lahatsoratra. Noho izay fahazaran'ny mpanjifa izay hatramin'ny ankizy aza efa lasa mamaky tsy fidiny ireny sary na fomba fanoratra hafahafa ireny. Ankoatra izay, antony iray mampirongatra ny teti-dratsy tahaka ny halatra sy ny fanafiana ary ny fanolanana ny fisian'ireny gazety ireny. Na izany aza, tafiditra ao anatin'ny filan'ny olona ny famakiana ireny lahatsoratra, lazaina fa manakaiky ny mamoha fady ireny amin'izao fotoana izao. Filana sy ny rehetrarehetra malo izy amin'izao malinan'ilay tanao sy ny ankizy. Inona fa tonga amin'izay? Amin'ilay fianak'ilay internet sy civilisation. Zako ho an'ny tokony lohateny lehibe eo tokony tsy hamoaka resaka sexuel izy satria amiteraka anona ilay izy resaka violence eo amin'ny fiarahamonina.
Efa hitan'ny orinasa gazety sasany anefa fa mampandeha ny varotra ny sary na ny lahatsoratra somary misy sira tahaka ireny raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mpivarotra gazety. Saika lafo avokoa izay gazety alain'ity mpivarotra ity rehefa miresaka tranga tahaka izany. Io aloha zany le izy azonao le arakaraka le hitanao koa le toesain'ny olona koa nge tena ohatrany tsy mety anona mihitsy satria arakaraka le izy zany ohatrany hoe amin'le ohatran'le ratsy foana zany ohatrany Ny tompon'ny gazety anefa entsan-kilan'izay tsy afa misaraka mikajy samihafa tsy maintsy atao noho ny amaroan'ireo gazety mpifaninana aminy. Tsy azony tsinontsoniavina ny tsena ahafahany mametraka ny maha izy azy. Ny lahatsoratra nge ao anatina gazety, an'iny gazety iny varotany. Rehefa varotana vola tadiavin'izareo. Ka zay le tena manahirana be ary amiko iaho hoe manafitonana le izy. Zany hoe ampivariana lavo mihitsy zany le olona ka zay le fivariana lavo zay no azahoana vola. Misy angamba tombo gazety tezitra am'izao teneniko eto zao fa zay ny avy hoe mba misy lafiny hafa azo karonana mba azahoana an'ilay olona hamaky an'ilay gazety. Raha ny andraikitra sahan'ny gazety dia mifanohitra amin'izay ny zava-misy ankehitriny. Tsy misy lalàna mipetraka mazava raha teo mahakasika ity fanehoana tranga mamoha fady amin'ny gazety ity ankehitriny noho izany zava-misy taty aoriana. Ny lalàna sy ny fepetrany efa nisy hatramin'izay fa ny teo aloha tsy nivonoana tonga indray ny nanaraka. Indray tsy nivonoana tonga indray ny nanaraka. Dia izao indray tsy mbola voarafitra lay nitondrona sy ny tatatataina lelaina hatramin'izay hoe fepetra vaovao, lalàna vaovao hitantanana ny fifandraisana tafitrandrany gazety, ny radio sy ny télévision eto amintsika. Mbola tsy voarafitra. Fa inona ndraiky io no anatin'iny. Zay ny izy. Nandritra ny Repoblika voalohany, faharoa ary ny tapany voalohany tamin'ny Repoblika fahatelo, tsy mbola nisy gazety afaka na sahy namoaka lahatsoratra na sary maneho olon-droa mifanoroka na mifampisafosafo na tsy miakanjo tahaka ny fahita matetika ankehitriny. Noho ny fitombon'ireo mpivarotra gazety eny rehetra eny raha teo dia lasa mora ho an'ny rehetra na dia ny ankizy sy ny zaza madinika aza andeha hianatra ny mahita an'ireo lohateny lehibe samihafa amin'ny gazety. Fa eo amin'ny lafiny ara-kolontsaina kosa indray dia fitaovana mifandraika amin'ny visy ny mpiara-miasa amin'ny diodona misa fito ary ny vatany Maurice nombahana eo ampovoany ny trano malalaky ny FM Analakely. Ampany amin'ny faramanidina Tatsima Evatanana no velominy hatramin'ny farany volana janoary andray ireo mpitsidika any Maurice narindra randianomanana. Avony tondra ny afo dona amin'io dia avamintsika ny tondra n'le asina tibana indray mamonjy an'le hauteur an'le afo. Mbola anatin'ny fanomanana tanteraka Razavin-Dratovy Dieudonné sy ny namany raha mbola mandrafitra ny vatany Maurice izay tsy voafaritra nalàna vavy fa voatsikajy ho naman'ireo mpitsidika. Ny maso no finaritra rehefa vonona ny fampirantiana Ethnie Dieudonné eto amin'ny IFM Analakely. Un être venu d'ailleurs izay no namitiana ny artiste nisanganasany eto. Fotikana tomobile dia nijerijery izay zavatra azo ampiasaina teny eritreretina ny vatana dia nisy namana nanome karlaingina avion dia avy amin'io karlaingina roplan io zany no nieritreretina hoe totrotranin'ny amin'ny bikany dia io ny tapatapahana dia le commande rehetrarehetra ao amin'ny pilotage ho ezahana ho ampiasaina mba ahafahana manetsika ny izay ratsana mety hoe azo ahezika ohatra hoe maso, vava. Eny Alatsora no ahitana ny toeram-piasan'ny Dieudonné fitadiavana fitaovana sy teknika ampietsika ny Maurice no tanjona amin'ny fampirantiana amin'ny 17 ny volana janoary izao. Ifandray tanteraka amin'ny mpitsidika Maurice amin'ny fotoana io raha mbola sahirana amin'ny fandrafetana ny ampahan'ny vatany ny artiste sy ny mpiara-miasa aminy. Le hoe mampietsika anazy fa mila micomprendre mécanique tsotsotra fotsiny dia zay takiny le mécanique eo le mouvement no tediavanao pièce-na mouvement ohatra hoe croasion ve savily
zay piesy hita amin'ny andavanandro ka matateraka an'izay raha ohatra ka tsy matateraka an'izay le zavatra takiny le zavatra ataonao dia voatery tsy maintsy mamorona. Efa nazava tamin'ny tody sy ny namany ny ofiainan'i Maurice afaka herinandro eo. Tsy nisalasala izy ireo teo amin'ny fanatanterahana ny tetika azy. Fahaizana miara-miasa sy maneho ny tena kanto izay atolotra ho an'ny mpitsidika ny tanjana. Efa nanazava zany izy zavatra tonga fa amin'ny tsy fantatra dia tonga eto tany izy dia anatanteraka ny zany andalo eto Antananarivo, andalo eto tany zany izy dia avy eo izy andeha. Mbola mitohatra ny dian'i Maurice ary horaikitra ao an-tsain'ny mpitsidika ny momba azy. Samy anana ny fijerena ny Maurice avokoa ny rehetra manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao etsy amin'ny EFM Analakely. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia tsara fanomanana ny Knaps Sport Itasy izay niatrika izany tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny maraina teo niaraka tamin'ny Gonzalo Moreno ampanazatra mpanampin'ny Titira Soanaivo. Tsy maintsy mandresy any Mozambika ny Knaps amin'ny lalao izay atao amin'ny 12 ny volana Febroary izao. Lalao mandroso izy ity hoy Nono izay kapitenin'ny Knaps. Marjona no mitondra izay fanadihadiana izay. Kion-dalana farany ho an'ny Knaps Sport avantasy teo amin'ny fanazarantena no natreo an'ireo mpilalao tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny maraina teo. Feo fahavononana hiatrika ny ekipa ny avy amin'ny Mozambika ary Nono sy ny namany. Ezaka ny ekipa Knaps mba hanao izay azony atao sy maximum izay ananana fa afaka mipetraka eo rehefa mipetraka izay fahatokisana sy tokony sy rehetra napetraka izay. Manomana ny tetika rehetra hoeto mandresy any an-tanin'olona ny Knaps Sport hoy Titira Soanaivo. Miditra any amin'ny fanamafisana ny tetika hoety miady amin'ny lalao mandroso sy ny tetika hoety miady amin'ny lalao very eto amintsika. Zay zany zao satria ataoko hoe efa tomombana tanteraka ny fanomanana ny ara-batana sy ny fanomanana ara-teknika dia miditra amin'izay taktika kapobeany zay zany zay zao. Nidina kianja voalohany Gonzalo Moreno Sanchez izay anisan'ny mpilalao sady andrarezina ao an'ny FC Barcelona nanampitosika ny Knaps Sport amin'izao fanazarantena izao. Gonzalo tena namana mitondra fanampiana ary ataoko hoe sorana be deaibe ny komity mpitatana eo anivon'ny Knaps ny orinasa nanapa-kevitra nanolotra azy hifanampy aminay satria tena tsapa fa misy zavatra mivaingana entiny atao anatin'ny Knaps Sport. Ny vokatra amin'ny lalao mandroso atao amin'ny 9 volana Febroary avy izao izay atao ao Maputo renivohitry Mozambika sisa no andrasana ary afaka herinandro arin'io dia etsy amin'ny kianja bean'ny Mahamasina no anaovana ny lalao miverina. Amaranantsika ny fampalalam-baovao amin'ity hatakariva ity kosa dia vaovao avy any ivelany. Fiara migorisa maka fiantsonana zava-bita tsara indrindra eran-tany notontosan'ny teratany britanika iray voarakitra moa ao anatin'ny bokin'ny Guinness de Record 14 ny fahaizana mampiditra fiara amina elanelana tery raha ny hitantsika amin'ny sary arahantsika tahaka izao no mahakasika izay. John's first couple of attempts don't go well. Satria sarotra ny maka parking indraindray, izay angamba no nahatonga ny teratany britanika antsoina hoe John ity anao izao fanamby hafakely izao. Fiara miendrika Mini First modely taloha ireny no entiny. Raha tambatra dia tsy misy afa-tsy ny 13.2 cm ny elanelana ahafahana misoroka fahatsoana amin'ny fampidirana ity fiara kely ity eo anelanelan'ireto fiara roa hafa mifanao aloha sy aoriana ireto. Mahatalanjona ny zava-bita amin'ity britanika ity, makabahana, mandeha mafy ary avy hatrany dia manao izay ilaharan'ilay fiara entiny amin'ireo roa hafa nefa eo avavoan'ireo ny tsy maintsy ampidirina izany. Ekeny eo anivon'ny Guinness de Record ho zava-bita tsara indrindra maneran-tany ny fahaizan'ity anglisy ity mifeny fiara kely entiny. Fahaizana manokana ny kolokoloana vokatry ny fizarana nefa izany tsy isan'ireo mpanamory sangany na matianina fa piti fiara tranainy fotsiny izy ary efa antaonany maro no mianarana an'ity zava-bitany ity. Araka izao hitantsika izao, mila arabe malalaka ny fanaovana an'ity fakana parking hafakely ity mba ahafahana mikajy ny elanelana sy mampisosa ny fiara entina ho tafiditra araka ny tokony ho izy amin'ny toerana tiana hisy azy. Mazava ho azy fa tsy azo atao etsy Analakely na etsy Andravoahangy ambony tahaka izao raha toa ka mety ho azo heverina ihany ny anaovana izany any amin'ny parking ireny toeram-pivarotana lehibe eto an-drenivohitra ireny. Tsy atao foana nefa ny tahaka izao satria fatsoana kely foana dia mety andohonitra na anamboatra fiaran'ny olona tsy vidiny eo indray.
Dia iny zava-bita tsara indrindra mahakasika ny familiana fiarina ihany koa tompo-klasy tompovavy ny tsika hamaranana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Isaorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandram-peona ho amin'ny rampitso indray ary.